Mba mikasika ny lafiny ara-toe-karena kosa nampahafantarina omaly ihany koa ny vokatra vaovao ho an'ny kompania antsolika Jovena manomboka androany dia nisy ny antsoina hoe additif premium izy ity dia afangaro amin'ny lasantsy na ny gasoil mba hanatsara kokoa ny kalitaon'ireto vokatra ireto. Mba hanatsara kokoa ny kalitaon'ny solika sy ny fomba fiasan'ny motera sy ny fiara amin'ny ankapobeny no nahatonga ny Jovena anisy ny additif premium amin'ireo gasoil sy lasantsy izay varotany. Omaly hariva no nampahafantarina teny amin'ny Café de la Gare Soarano izany vokatra vaovao izany. Ahitana singa maro ao anatin'izany vokatra premium Jovena izany, raha tsy laza afa-tsy ny actif détergent, ny actif anti-corrosion, ny actif démulsifiant sy ny actif anti-mousse. Ireo actif ireo zany no anisany manome tanjaka ho an'ny fiara satria manafaingana ny fikorianan'ny solika zany anatin'ilay chambre de combustion raha izay ary manala ny corrosion zany hoe ho an'ny resaka ohatra sopapa ho anna resaka ohatrany hoe fiforonana asida zany any anatin'ny chambre rehetra dia manafaingana an'izay le izy ny raha feziko zany dia hoe manatsara ny moteur le izy. Dia raha tenenina ianao fantanina teo hoe dia manao vidiny tsy miova vide carburant hitantsika eny ihany zany hoe zay na tonga le hoe dépenser moins de rouler plus. Efa tonga ao amin'ny serana Tsambo ny Tomasina nanomboka omaly ny gasoil 500 ppm izay kely kokoa ny tany sofra ao anatiny. Ela be Jovena io manatamin'izy io efa telo taona zay saingy ny ataontsika hoe ny circonstance le fotoana zany tsy mbola nety amin'izao fotoana zao tonga le antsointsika hoe gasoil 500 ppm. Le 500 ppm io zany le hoe raha hatramin'izay gasoil 5000 ppm namety eto Madagasikara dia 500 ppm no gasoil tonga amin'izao nanomboka androany. Dia anisan'ny ataontsika hoe opportunité anankiray zany l'ancien Jovena le premium io ny fatongavany 500 ppm zay. Novidina manokana moa ny Guépard ho fampahafantarana ity vokatra vaovao ity satria dia io no biby faingam-pandeha indrindra maneran-tany izay afaka manana fainganam-pandeha hatrany amin'ny 10 km isan'ora. Mampiseho ny hery, ny fahafainganana, ny fahakingana sy ny fahatoniana ny Guépard izay mifanandrify amin'ireo tombontsoa hoentin'ny premium Jovena.